Bonjour daholo tsika rehetra. Iadana ny tompo sy ny fahasoavany ho antsika mandrakariva. Salama daholo. Eny, raha misy tsy salama dia apetratsika amin'ny tompo mandrakariva. Tompo hiasa hitantana antsika. Amintina kely ny lesona ary alohan'ny hitsoantsika amin'ny fampianarana sy hivavahantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Inona ny lesona nataontsika farany? Mbola eo amin'ilay resaka fahafolon-karena ihany tsika na ilay hoe ampafolony zany. Inona moa mahatonga antsika niresaka an'izany satria ao anatin'ilay tombo-kasen zany, ao anatin'ilay tombo-kasen tsy inona hoe misy famantarana ao anatiny ao. Dia ao anatin'ilay famantarana ao amin'ny tombo-kasen zany misy an'io fahafolon-karena io. Io ny ahafantarana fa manino? Vahoaka an'Andriamanitra isika zany. Ary amantarantsika ihany koa fa izy no mpahary antsika. Izy no Andriamanitsika, ary tsy Andriamanitra dia tsy nisy zao rehetra zao ary tsy nisy itsika. Ny fanekentsika an'izay zany dia zao, izay ny antony anaterantsika ny ampahafolony eo anatrehan'Andriamanitra. Ary tsy hoe reconnaissance ilay izy na fankasitrahanan'Andriamanitra. Hoe nosoa izay nataony antsika. Fa tsy atsika iny, fa anazy. Satria hoy Andriamanitra manao hoe any ampahafolony. Ary masina ho azy zany, ny fitazomana an'izay zany dia zao malhonnête anatrehan'Andriamanitra. Meloka zany tsika anatrehan'Andriamanitra mitazona an'izay satria tsy atsika izay mandroba zany tsika. Ary ny tenin'Andriamanitra moa dia miteny manambara manao hoe androbava ianareo izy. Dia hoy isika manao hoe amin'inona no androbanay ianao dia amin'ny ampahafolony, amin'ny ampahafolon-karena sy ny fanatitra. Entinareo ny ampahafolony izy. Satria tsy atsika zany fa anazy iny ary masina ho azy. Dia nilesontsika ny resantsika fara moa zany mikasika an'izay ihany koa dia hoe inona ny ampiasaina ny ampahafolony tany amin'ny testamenta taloha zany. Dia ny testamenta taloha, teo amin'ny testamenta taloha voalohany indrindra dia hoe aterina any amin'ny tranon'Andriamanitra zany ny ampahafolony ao amin'ilay trano firaketana zany. Dia zao misy ny trano firaketana io fa ao amin'ilay tabernakely na ao amin'ny tempoly zany. Na ihany koa eo amin'ny assemblée zany izay efa natokan'Andriamanitra hiantsoana ny anarany. Dia rehefa manatitra an'io ny zanak'Israely dia iza no mileve an'ilay dimy eo amin'ny zanak'Israely na mandray an'ilay dimy eo amin'ny na ilay ampahafolony eo amin'ny zanak'Israely dia ny levita zany no natokan'Andriamanitra handray an'izay. Satria io koa zany nataon'Andriamanitra ho karaman'ny levita, karaman'izay miasa eo amin'ny tempoly zany, manao ny asa fanompoana, manao ny asa fisorohana eo anatrehan'Andriamanitra. Ka raha ataontsika zany ny fampitana amin'izao fotoana izao dia hoe ireo izay pasteur, nareo évangéliste, nareo izay mopera, nareo izay miasa na olona zany miasa ao amin'ny tranon'Andriamanitra manao ny asa fanompoana zany. Dia ireo zany no nanao ny asa teo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary ny karama nomen'Andriamanitra azy ireo dia ny ampahafolony no karama nomeny azy. Ary io tsy resaka io zany resantsika farany teo. Tsy hoe ho an'olo-tokana izy io. Dia iny dia manan-karena be ilay olo-tokana. Fa le manao asa teo amin'ny tempoly ny kilasina levita misy kilasy 420. Ny kilasina mpisorona tao misy kilasy 420. Dia ny karama nomenan'izy ireo zany dia tsy njaraina zany. Samy miaraka ny anjarany avy. Zany hoe karama fixe zany no nomenana azy, salaire fixe hozy izy. Dia mandeha araka ny kilasiny izy. Fa io tsy hoe ny anankiray matavy be, mahazo karama betsaka, ny anankiray zarara mahazo. Ny anankiray mandeha 4x4 be tsara tarehy be. Sy mijoalajoala, petraka mitsano tsara tarehy. Sy angatahana dia azo daholo. Fa ny sasany, araka ilay fanresantsika dia mangataka ilay pastery mba mio kely fa tsy manana. Satria nahoana? Tsy voazara équitablement zany, na hoe ao anatin'ny fahitsiana ilay karama izay tokony homena zany ireny mpiasa an'Andriamanitra ireny. Satria ho an'ilay mpiasa an'Andriamanitra ireny, satria amin'ilay fanompoana zany. Dia araka ny resana ny sasany moa dia aleo mihitsy izay aloha aka congé sabbatique zany hoe mangataka tsy asa mandritra ny herintaona fa mbola hitady vola kely fa tsy ampy ny fivelomana. Ny vahoaka an'Andriamanitra efa mandoa ny ampahafolony sy ny fanatitra eo amin'ny fiangonana satria izay no adidin'ny fiangonana eo amin'ny atrehan'ny tranon'Andriamanitra zany sy eo amin'ilay mpiasa an'Andriamanitra. Dia efa mandoa an'izay ilay vahoaka an'Andriamanitra mbola satria kely ny karama omeny ny fohy be zany ho an'ireny pastera kely mandeha ny manodidina ireny. Dia hoe anjaranareo fiangonana mbola manao trano an'ireny tranon'ireny pasteur ireny
ataonareo anjaranareo ihany koa mbola manome anjara vary azy, manome anjara voamaina ho azy, dia manormalina ve zany? Lasa manino? Lasa tsy mifantoka zany amin'le asa izay tokony nametrahana azy le pasteur na le evangelista. Fa lasa mbola mieritreritra koa hoe ahoana ny amelomako ny vady aman-janako, ahoana no anaovako an'izao. Da raha manao safitorena ary izy dia na ny moyen andehanana raha tsy misy dia mandeha tongotra mafy lavitra be. Sasany nefa ny tômôbila nefa feno amin'ny folobe mipetraka fotsiny zany. Dia ahoana? Dia mampalahelo zany. Fa io mety betsaka, mety tezitra amin'izany, zany zavatra misy dia miresaka ny zavatra misy tsika zany mikasika an'izay zavatra zay zany. Zay zany no mikasika an'iny izany. Ka inona ary no lesintsika indray ho resahantsika zany androany. Dia amaranako an'izay fotsiny zany dia zao hoe nisy ka ohatran'izay koa teo amin'ny soratra masina hoe rehefa nanadino zany le tranon'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra, tsy nandohan'ilay apafolony, dia tsy nandray karama ihany koa ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Dia nandao ilay tranon'Andriamanitra izy ka lasa niasa teny an-tsaha. Dady fivelomana. Dia nibedeny nibedena mihitsy zany ireo, nibedeny Néhémie ireo olona ireo, ino ty zavatra nataonareo, nilozanareo ny tranon'Andriamanitra, nampiantso ny mpanapaka izy. Dia nasaina ny vahoaka naditra ny anjaran'ny loholona, anjaran'ny levita, anjaran'ireo mpitantana teo amin'ny tempoly. Dia inona ny zavatra nisy? Dia nanao ny olona dia niverina nandray ny asany zany ireo vahoaka ireo, ireo mpanompon'Andriamanitra ireo zany. Ka aoka zany tsy ho adinontsika le tranon'Andriamanitra amin'ny fanaterana ny fanatitra sy ny fahafolon-karena. Satria ny tsy fanaovantsika an'izay fanadinoana ny tranon'Andriamanitra araka ilay tenin'Andriamanitra manao entinareo ny fanatitra sy ny fahafolon-karena mba hasikanina ao amin'ny trano firaketako. Aoka zany mba hisianina ao. Ary averiko tsara ilay izy. Tsy hoe tokony manao an'izay ve tsika? Fa tena adiditsika mihitsy manao an'izay satria nahoana? Tsy atsika iny vola iny, fa raha mitazona an'iny tsika dia mangalatra, mandroba n'Andriamanitra. Satria an'Andriamanitra ny fitazomanao an'iny zany dia ohatran'ny hoe mitazona keriny izay tsy anao ianao. Mangalatra zany ianao. Fa ateriny fa tsy anao iny fa an' Jehova iny. Ary ny fitazomanao an'iny dia ozina ho anao iny. Ny fanateranao an'iny indray nefa fitahian'Andriamanitra ho anao iny zany. Vavaka ary sika dia irosindray tsika amin'ny lesona amin'ity an'ity izany. Vavaka tsika. Jehovan'Andriamanitra raha io, mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra fa mbola afaka miara-mivavaka eto indray zay mametraka ny fotoana eo am-pelantananao. Mbola ao anatin'ny tombo-kasen mikasika ny famantarana ny amin'ny ampafolony ihany izahay amin'ity an'ity. Maro ny zavatra tianao ambara aminay, mangataka aminao zay raha io. Aoka ne anana fo mietra izay eo natrehanao ary fanahy manaiky ny teninao. Koa dia mampianarana raha ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonin-keno izay vahoakanao. Eny Andriamanitra, aoka tsy hirimbelona izahay ka hitazona zay tsy anay, fa aoka kosa hanatitra izay anao satria raha mitazona zay tsy anay izay dia mandroba anao Andriamanitra araka ny teninao raha teo. Dia mankalaza anao izay amin'ny anateranay ny fahafolon-karena eo anatrehanao. Ary tsy avy aminay zany fa avy aminao. Dia raina ny naranao ray, ankalazay ny naranao mena voninahitra ny ianao. Eny izahay reto dia mpanompo tsy mahasoa ary tsy matoky eo anatrehanao, tsy manana fahamarinana dia kely azy. Koa dia mifony izahay raha io amin'izay fahotana indray mety vitanay teo anatrehanao. Satria olombelona ihany izay ka mety ho lavo, ka ninona mety fahotana vitanay, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny fisainy, na tamin'ny fitondrateny, na tamin'ny mety nijeren'ny masonay na ny sofinay, ka ninona ratsy vitanay teo anatrehanao dia hifonanay aminao ka angatanay famindram-po sy famelan-keloka. Mangataka aminao zay Kristy io, diovy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao zay ho afa-keloka. Aoka nay nefa na mahery avy aminao, nitoetra aminay amin'ny fahafenona fa tsy mba fanaosy. Aoka nefa na ny zanak'anatsangana tsy hoe abaray nitoetra ao anatinay amin'ny fahafenona. Nefa nazy efa namparantenainao ka efa narotsaka ao tamin'ny andro Pentekosta. Dia aoka Tompo, ho samofeno ny fanahinao zay ka ho masina satria masina ianao.
Mivavaka manokana izay ho an'ireo izay marary, ho an'ireo izay tsy salama. Jesosy Tompo, fantatrao ny aretina mahazo ny tsiraray avy eo tokantrano. Enoa ny fitarainany. Ka izay aretina voatonony ny miara-mivavaka amin'izao fotoana izao ao tokantrano dia aok'Andriamanitra ianao nasitrana izany. Ko mandidy ny aretina rehetra izay voatonony vavany tsiraray avy eo ao tokantrano na ao an-tsaina izany amin'izao fotoana izao. Aoka Jesosy Tompo ianao nasitrana izany. Ka hitondra fanasitranana ho an'izay marary, hitondra hery sy tanjaka ary fahasalamana. Ka aoka Jesosy noho ny amin'ny dia-kapoka taminao dia ianao nasitrana izay marary io sy izay aretina voatononao hatrany tampindokatra ny am-paladia. Dia ho sitrana ny marary, mandidy ny aretina rehetra izay voatonona teo amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ny aretina rehetra noho ny amin'ny dia-kapoka tamin'i Kristy. Halleluja, halleluja. Dia meteza Andriamanitra rehefa ny mivavaka ny ianao any an-danitra any. Ankalazaina ny anaranao Andriamanitra, omena voninahitra ny ianao. Dia aoka ny rahanao andrakotra Jesosy eo ny tsiraray avy, mba tsisy loza-njo ny tsiraray avy. Aoka ny rahanao andrakotra ny fampianarana, mba tsisy loza-njo ihany koa ny amin'ny fifandraisanay. Ary indrindra Andriamanitra, aoka ilay ratsy tsy hanakery, tsy hanapahifana amin'izao fampianarana izao na amin'ny tokantrano ny tsiraray avy ihany na amin'ny fahasalamana ny tsiraray avy. Fa ny nasany devoly hoentina miasa manakatsakana ny fampianarana na manakorotana tokantrano na mamparary ihany koa izay any tokantrano any. Ninona sany devoly hoentina miasa ka mandrava ny fampianarana, ka mahatonga korotana ny tokantrano, ka mahatonga aretina ihany koa ny tokantrano any sy izay ozina mipetraka rehetra. Dia ilay voniny izany noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Miala ianao ry Satana, tsy manakery tsy manapahefana amin'izao fampianarana izao. Miala ianao ry Satana sy ny asanao rehetra tsy manakery tsy manapahefana amin'ny tokantrano sy amin'ny fahasalamana tsiraray avy eo. Miala ianao ry Satana tsy mitondra ozina amin'ny tokantrano intsony sy amin'ny olona tsiraray avy eo, fa ilay vonika ianao noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Lasa ny hafa mandevina ny Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Ravy Satana ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy tsy manakery tsy manapahefana amin'ny tokantrano sy amin'ny tsiraray avy eo. Halleluja, halleluja. Dia rainy ianao Andriamanitra ray eo, ankalazainy ny anaranao. Enina amin'izao fampianarana izao ry dia fa ravy Satana tsy manakery tsy manapahefana. Meteza ray fa ny mivavaka ny ianao any an-danitra any, ankalazainy ny anaranao, mena voninahitra ny ianao. Dia mampianarana ray io ny teninao ray ianao amin'ity anio ity, fa voninkaina izay vahoakanao ray. Ny anaran'i Jesosy nandratako izao vavaka izao ray taona atrehanao. Alleluia. Amen. Iroso aritsika. Raha araka ny zavatra hitantsika farany iny zany dia ny zavatra nijerentsika tany amin'ny testamenta taloha ny mikasika ny hoe ampafolony zany, hoe aiza ny aterina ny ampafolony, inona ny ampiasaina ny ampafolony. Ary nijerendrentsika ty amin'ny testamenta vaovao dia zao hoe ahoana no Jesosy ve niresaka mikasika ny amin'ny fahafolon-karena, ary aproven'i Jesosy ve zany ampafolony zany, hoe nekeny Jesosy ve zany sa nilaviny Jesosy hoe tsy mila manao an'izany ampafolony zany intsony. Dia hojerentsika kely ange ato amin'ny Matthieu ato, mety Matthieu ato, Matthieu 7:20 jerentsika kely zany, misy tantara kely izy ato. Miresaka zany mikasika ny ireo fariseo zany sy ny fitsaram-belatsihan'izy ireo no tenenin Jesosy ato. Dia miresaka ny fahafolon-karena zany Kristy mikasika anazy io, Matthieu 7:20 ny andininy 7:20. Dia zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana izy izy? Andininy 7:20. Lozanareo mpanorandalàna sy fariseo, mpiatsara velatsihy, fa mandoa ny fahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna, dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finonona. Ireto ny tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo irerona. Raha ny tenin'ireto mpanoradalàna sy fariseo Jesosy, dia hoy izy manao hoe mpiatsara velatsihy nareo, fa nareo mandozy izy ny ampafolony amin'ny solila sy ny aneta sy ny komina. Kanefa hoy izy avelanareo ny zavatra lehibe amin'ny lalàna, dia ny rariny sy ny famindram-po.
raha miteny an'io ve Jesosy dia nidikan'izany zany dia hoe famindrapo zany ny zava-dehibe fa hoe tsy tokony manao ampafolony ve ny zavatra tiany Jesosy tenenina teto dia zao mampiatra zavatra kilany amin'ny lalàna nareo fa adinonareo ny hafa amin'ny lalàna hoe manao ny ampafolony nareo nefa nareo maninona tsy mba mamindra fo ianareo tsy mba manao ny rariny ianareo dia ozy Jesosy mamaly eo ambany ireto ny tokony ho nataonareo zany hoe tokony nanao famindrampo nareo tokony nanao ny rariny nareo dia toy izany nefa tsy tokony avelanareo irerona zany hoe tokony nanao famindrampo nareo tokony nanao ny rariny nareo fa tsy tokony ho adinionareo koa ny ampafolony zay tokony natao zany hoe mifameno zany ireo zavatra reo raha io tenin' Jesosy zany dia zao hoe Jesosy tsy niteny mihitsy hoe aza mandoa ny fahafolony fa Jesosy raha mbola nanamarina ihany koa ny tokony anaovana ny ampafolony ka raha mandoa ampafolony zany ianao dia tsy tokony adinonao no manao ny rariny sy ny famindrampo raha manao ny rariny sy ny famindrampo zany ianao dia tsy tokony adinonao ihany koa no manao ampafolony mifameno zany ireo zavatra reo zany dia jerentsika ihany koa ato amin'ny Marka 12 ny 13 ka hatramin'ny 17 rehefa hita dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy inona indray ary ny zavatra resahany eto zany 13 ka hatramin'ny 17 ary nirahany akeo amin'i Jesosy ny sasany avy amin'ny tamin'ny fariseo sy ny Herodiana amandrika azy amin'ny teniny ary rehefa tonga izy ireo dia nanao taminy hoe mpampianatra izay mantsy ny fomban'ny olona zany rehefa misy zavatra tedaviny aminao dia filateny kely ianao ohatra ny indraindrainy kely ianao zany nisy vatan'i Jesosy nge ny eo am-pon'izy ireo zavatra tediavin'izy ireto hamitaka an'i Jesosy dia moa mpampianatra nefa izy tena tsy tian'i Jesosy mihitsy dia ozy izy ahoana tsara ozy izy teo ary rehefa tonga izy ireo dia nanao taminy hoe mpampianatra ho fantatra hoe fa marina ianao ka tsy mampaninina anao ny hevitry ny olona fa tsy mba mizatavan'olona ianao fa mampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra mety va ny mandoa vola etra ho an'ny Kaisara sa tsia andoa va izahay sa tsy andoa iza moa le Kaisara zany amin'ny teny frantsay César io izy zany no lehiben'ny empire romanina zany raha oharina amintsika amin'izao zany dia hoe président zany na hoe mpanjaka ny empire romanina zany dia zao ny tenen'zareo satria ny firenena jiosy tamin'ny fotoana io dia teo ambanin'ny fahefan'ny fanjakana romanina dia ozy izy reto fariseo reto zany tonga teo amin'i Jesosy niaraka tamin'ireo Herodiana teny nanambara manao hoe mety va ny mandoa vola etra any Kaisara sa tsia tokony andoa etra ve zay ohatra zany tsika miteny amin'ny otrany hoe fanjakanao Madagasikara dia hoe ny fanjakan'ny Rajoelina zany na hoe Frantsa hoe fanjakan'ny Macron dia mety ve ny mandoa vola etra na mandoa taxe zany na impôt amin'ny Rajoelina sa tsy mety andoa zany ve zahay sa tsy ozy izy fandrika zany io raha ite zany Jesosy hoe aza mandoa amin'ny Kaisara dia toriany zareo hoe zany no mpamitenen'i Jesosy tsy tokony andohany ianao zany hoe fitaka ny nataony tamin'i Jesosy dia Jesosy nefa malala ny eo am-pony fa izy nahalala ny fiatsaram-belatsiany ka dia nanao taminy hoe nahoana no maka fanahy ianareo hitondray denaria aty amiko izahako azy satria izay zany ny monnaie tamin'izay fotoana zay ny volana ampiasaina tamin'izay fotoana zay hoe ny denariana ampiasaina dia tondrao denaria izy dia eo amin'le denaria nefa ny vola romanina zany dia nalaina le denaria dia misy sary izy io zany dia misy soratra tondrao denaria anankiray ary ozy izy Jesosy ijara izahako azy dia nitondrana izy aroa izy taminy anizy io sary io anizy io sary soratra io aroa izy taminy any Kaisara any César zany dia hoy Jesosy taminy aloavan'ny Kaisara zay any Kaisara ary ho an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra dia gaga tamin'ny ireny ozy Jesosy aloavan'ny Kaisara zay any Kaisara raha ny fanjakana zany mangataka impôt amintsika na taxe tsika zany tsy mba miteny mihitsy manao aza mandohany zany taxe zany fa ny tenin'ny tompo dia zao aloavin'ny taxe aloavin'ny impôt mandohan'izay zany ianao mifanjakana amin'ny maha citoyen anao zany dia alohanao zany ny impôt satria zay ny adidinao fa tsy zay ihany ny tenen'i Jesosy fa ahoana izy aloavan'ny Kaisara zay any Kaisara aloavan'ny Rajoelina zay any Rajoelina aloavan'ny Macron zay any Macron fa zao
ahoana izy izy ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra, zany hoe aloha avokoa izay an'Andriamanitra izay tokony ho an'Andriamanitra. Mangataka impôt amintsika ny État, ny firenena mandoatsika, na dia monomonina salaminina ary mandoa. Jereo ny jirama ny Madagasikara miakatra dia miakatra, na dia miakatra salaminina ary ny jirama dia mandoa ihany, fa raha tsy izany dia manao mitapaka ny jiro, satria izy ny manome jiro, ny jirama ny manome jiro. Dia miteny amintsika, izy ny manome rivotra iainana ho antsika, izy no manome aina ahafahantsika miasa, fahasalamana, izy ny miahantsika isan'andro, izy no mitahantsika. Rariny sy itsiny raha omentsika izay an'Andriamanitra, meo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra, satria izy no mpahary antsika. Ary averina foana ilay izy amafisina tsara mihitsy, manao hoe tsy hoe fisaorana an'Andriamanitra io, na hoe fanampiana amin'ny asan'Andriamanitra io, na hoe mba hanaovana asa soa io, fa iny ampafolony iny dia an'Andriamanitra iny, any ampafolony izy Andriamanitra, masina hoe tsy azonareo kitihana. Finoana no anaovantsika an'izay zavatra izay. Dia eto izany dia raha mandoa ny Kaisara ianao, aloha avy izay ny Kaisara, aloha avy izay an'Andriamanitra. Aza dino izany izay. Raha mijery izany isika dia izao, ny testamenta vaovao izany dia izao, tsy manafoana mihitsy ny ampafolony. Tahaka ny miresaka ihany koa tsika ny resaka sabata. Amin'ny testamenta vaovao tsisy miresaka mihitsy manafoana ny izany lalàna ny amin'ny sabata izany. Ka tahaka ny tsy anafoana ny testamenta vaovao ny ampafolony izany, dia tahaka an'izay koa tsy anafoana ny testamenta vaovao ny sabata. Ny sabata masina eo anatrehan'Andriamanitra. Raha masina ny sabata, masina koa ny ampafolony eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ilay filazana hoe masina izay izy, izany hoe ny zavatra masina izany dia natokana inona? Natokana ho ampiasaina amin'ny zavatra masina ihany koa. Zavatra masina izany tsy azonao kitihana izany. Ary ilay izy ny ampafolony tsy hoe natokana ho masina, fa efa masina natoraly ilay izy zany, masina ho azy iny. Satria an'Andriamanitra iny, ka zavatra an'Andriamanitra masina zany tsy azonao kitihana zany. Dia iny zavatra masina iny nefa natokan'Andriamanitra ho ampiasaina ihany koa amin'ny zavatra masina ihany koa zany iny. Fa tsy azonao zimbazimbaina iny. Dia efa misy atokan'Andriamanitra ho ampiasaina an'izay zany. Dia ahoana izy Paoly ary raha mijery sika ny amin'ny ny apôstôly Paoly mikasika ny hoe fomba ampiasaina zany amin'izay hoe ny ampafolony na ny fanatitra zay zany. Dia hozy ny apôstôly Paoly hoe ahoana ny fomba ary anohanana ny filazantsara. Raha hitantsika tany amin'ny testamenta taloha zany hoe nampiasaina tamin'ina ny ampafolony, nampiasaina ho karaman'ireo izay miasa teo amin'ny tempoly. Dia ny levita zany izay niasa teo amin'ny tempoly. Karamana izay ho an'ny sy ny ankohonana ozy izy. Dia misy kilasy nizaraina tsy nizaraina teo amin'ny tempoly, tsy hoe olona ray no mena an'io, fa vahoaka maro zareo nihinana tamin'io karama io zany. Mba hasikanina amin'ny trano firaketan'Andriamanitra, mba hahafahana ihany koa mi-entretenir ny tempoly zany iny, anamboarana ny tranon'Andriamanitra. Sy i-entreteniavana ihany koa anohanana an'ireo asan'Andriamanitra sy ireo mpanompon'Andriamanitra izay miasa ho an'Andriamanitra izany. Dia aty amin'ny testamenta vaovao dia ohatr'izay ihany koa. Ireo mpanompon'Andriamanitra zany izay miasa ho an'Andriamanitra, hoe ahoana ary ny fomba anohanana ny filazantsara. Ahoana ny fomba anohanana ireo mpiasa an'Andriamanitra, ireo ministra an'Andriamanitra. Dia ahoana izy aty amin'ny Korintianina voalohany, jerentsika Korintianina voalohany 7, ny 7 sy ny 7. Korintianina voalohany 7, 7 sy ny 7. Korintianina voalohany 7, ny 7 sy 7. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo fa izay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny zavatra ny tempoly. Ary izay manompo eo amin'ny alitara dia miombina amin'ny alitara. Toy izany koa ny nandidian'ny Tompo. Fa izay mitory ny filazantsara dia azo fivelomana amin'ny filazantsara. Eto zany, zavatra tenenina eto izao, fampitahana ny any amin'ny tempoly taloha, tany amin'ny testamenta taloha, sy ny amin'ny
ireo mpiasan'Andriamanitra tia amin'ny testamenta vaovao eo amin'nivon'ny filazantsara sy eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra tia amin'ny testamenta vaovao. Dia izay mihitsy ny zavatra teneniny eto. Tsy fantatrareo fa izay manompo amin'ny zavatra masina izy dia mihinana ny zavatry ny tempolo. Inona ny zavatry ny tempolo? Ny fanatitra terin'ny vahoaka an'Andriamanitra mba hasikanina ao amin'ny trano firaketako. Dia mihinana izy, dia mihinana ny zavatry ny tempolo, ary izay manompo amin'ny alitara dia miombony amin'ny alitara ao izy. Le fanatitra vonoina iny zany dia mihinana amin'ny nofin'iny ihany koa ny ireo izay miombona amin'iny alitara iny. Dia izy toy izany koa ny nandidian'ny tompo, zany hoe tena didy mihitsy zany eto no nomena. Toy izany koa ny nandidian'ny tompo izy, ny tompo no mandidy eto. Jesosy zany no miteny an'ity tamin'ny mpianatra. Toy izany koa ny nandidian'ny tompo, fa izay mitory ny filazantsara dia azo fivelomana amin'ny filazantsara. Ireo izay mitory ny filazantsara, ireo izay mampianatra, ireo izay mitondra fiangonana. Dia manino? Mivelona ihany koa zany izy ireo amin'iny, amin'ny filazantsara izany. Ka zany hoe ny équivalentle vita moderna zany, na hoe ny mitovy amin'le vita zany amin'izao androntsika ankehitriny zao, dia ireo izay manokana ny tenany amin'ny fitoriana ny filazantsara, na voafidy hitondra ny filazantsara ny Kristy, na hitondra fiangonana, na hanao asa fitoriana, ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ka ny fandoavana ny fanaterana ny fahafolon-karena zany dia fitaovana ampiasain'Andriamanitra hanohanana ny asany, ny asa fanompoana an'Andriamanitra. Ary teo amin'ny tantaran'ny famonjena zany dia nampiasaina zany izy io. Ny asa foana zany izy io teo amin'ny tantaran'ny famonjena izany. Ka zay zany ny fanohanana zany, ny fanompoana an'Andriamanitra, na eo anivon'ny fiangonana io, na eo amin'ny asa fitoriana io, na eo amin'ny karaman'ny mpiasa izay manao ny asan'Andriamanitra io, dia tena hoe zavatra tsy maintsy atao zany io eo amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra zany. Tsy maintsy atao zany io, le fandoavana ny fahafolon-karena sy ny fanatitra zany io natren'Andriamanitra. Ary averina foana ilay izy, tsy zavatra hoe mba manao an'ity hanohanana, fa adidin'ny fiangonana zany zay napetraka Andriamanitra mba hasikanina ao amin'ny trano firaketany, hanohanana ny asan'Andriamanitra izany. Jereo ihany koa atao amin'ny Korintianina faharoa koa jerentsika. Korintianina faharoa eo akaiky ihany fa tsy lavitra itsika. Dia vakitsika ny toko faraky ambin'ny folo. Korintianina faharoa dia ny toko faraky ambin'ny folo no jerentsika. Dia ny andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Korintianina faharoa toko faraky ambin'ny folo, andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Diso va aho raha nanetry tena mba hisandratanareo ka nitoro maimaim-poana ny filazantsara an'Andriamanitra taminareo. Nambaba ny fiangonana sasany aho ka nandray karama anompoko anareo. Fa raha nitoetra teo aminareo aho ka tsy nanana dia tsy mba nahavaky tratra olona aho. Fa raha vao tonga avy tany Makedonia ny rahalahy dia nomeny ahy izay nilaiko. Ary tamin'ny zavatra rehetra dia nitandrina tsara izay tsy havaky tratra anareo sady mbola hitandrina izany ihany. Raha atao anaty kokoa ny fahamarinan'i Kristy dia tsy hahafoana izany reharehako izany eo any amin'ny tany aky. Eo zany ny zavatra anankiray. Rehefa tonga tamin'ity toerana anankiray ity ny apôstôly Paoly zany nanao ny asan'Andriamanitra, dia ahoana tsara izy teo eo amin'le andinin'ny fahafito, andinin'ny fahavalo. Namabo ny fiangonana sasany aho ka nandray karama anompoko anareo. Zany hoe ny vola zany azon'ny Paoly tany amin'ny fiangonana hafa, nampafolony io na fanatitra zany, dia iny no entiny nanaovany asa tany amin'ny fiangonana anankiray izy naleny. Zaho izy tsy nahavaky tratra anareo. Izy zany tsy mba nanery anareo, mba meo sakafo na meo an'izao na meo an'izao, satria za manao asa teo aminareo. Ny olona zany matsapa-teny hoe tokony manao an'izay satria adidiny zany zay zavatra izay. Dia rehefa nanao asa fitoriana izy dia namabo ny fiangonana anankiray izy. Amin'ny teny frantsay lazany hoe j'ai dépouillé d'autres églises afin de vous nourrir izy spirituellement zany, mba ahafahany manisy dia mamoky azy ireo ara-panahy zany.
zay mikasika ny zavatra iny dia jereo koa atao amin'ny Timoty voalohany any Timoty voalohany ray toko 5 dia izay tsy ampy teo amin'ny apôstôly Paoly dia hoe ireo rahalahy ireo no nanina no nanome izay tsy ampy azy jerentsika Timoty voalohany toko 5 andininy 7 Timoty voalohany toko 5 dia ny andininy 7 Timoty voalohany toko 5 ny andininy 7 ny anaran'i Jesosy. Aoka ny loholona izay mitondra tsara atao tokony azo fanajana roa eny indrindra fa izay mikelena amin'ny teny sy ny fampianarana. Satria ny loholona no mitondra ny fiangonana zany amin'ny teny frantsay évêque ny ilazana anazy io. Any amin'ny katolika misy zany évêque zany. Any amin'ny adventiste misy zany loholona zany. Any amin'ny apokalypsy misy zany loholona zany. Fiangonana sasany koa misy zany loholona zany. Misy ny loholona amin'izao fotoana zao moa zany raha mijery sika zany dia hoe ny any amin'ny fiangonana rehetrarehetra zay misy dia hoe pasteur. Ohatrany hoe io zany tena toerana ambony mena ny fiangonana zany mopera dia hoe eo ny pasteur zany. Fa ny dikany hoe pasteur ange tsy titre nomena ao anaty baiboly rehefa jerena ny baiboly. Fa zany pasteur zany dikany hoe pasteur dia hoe berger ny dikany hoe pasteur. Zany hoe zany berger zany hoe mpitondra na hoe mpiandry. Zay zany ny berger. Ka ny mpitondra fiangonana nefa zany eo anatin'ny baiboly raha aty amin'ny testamenta vaovao zany. Aty raha ny zavatra misy aty amin'ny testamenta vaovao jerena ilay inona ny mpitondra fiangonana rehefa nizarazaraina ny fanomezam-pahasoavana. Dia jerena dia hoe teo ny apôstôly zany, ao ny evanjelistra, eo ny loholona ihany koa. Ny loholona no mitondra ny fiangonana zany. Fa ny titre hoe pasteur zany, pasteur tsy hoe titre ohatrany hoe apôstôly, fa ny pasteur dia hoe mpitondra na hoe mpiandry zany. Zay ny atao hoe pasteur, mpiandry ny ondry zany, zay ny atao hoe pasteur. Rehefa berger zany ianao dia mpiandry zany ianao, mpiandry ondry zany ianao. Ninona toerana misy ianao, na loholona ianao na evanjelistra ianao. Na ataondrareo hoe pasteur moa amin'izao zany. Fa ny dikany hoe pasteur dia hoe mpiandry. Fa asa hoe avaiza koa zany io titre hoe pasteur io dia natao hoe pasteur dia lasa titre honorifique ilay izy. Dia daholo fa raha ara-baiboly zany ny tena titre hitantsika io dia hoe loholona na hoe évêque. Ireo no tena hoe mpiandry ny fiangonana zany. Dia après ny mpanao ny miandraikitra ny resaka hoe asa fitoriana zany, mijery sika ny apôstôly, ny evanjelistra, ny missionnaire. Reny zany. Fa tsy fandahatra amin'izay moa tsika zany fa dia miteny fotsiny hoe zay ny zavatra misy ato. Anjarantsika no mandinika mikasika an'izay zavatra izay zany. Dia eto ny zavatra niteneny mikasika ilay loholona. Dia ao izy andiny 7 aoka ny loholona izay mitondra tsara atao tokony azo fanajana roa eny indrindra fa izay mikelena ny amin'ny teny sy ny fampianarana. Ny loholona izay mitondra tsara izy mitondra fiangonana zany io. Dia aoka hozy izy manino atao tokony azo fanajana roa eny. Un double honneur zany no tokony homenan'ny loholona. Inona nefa double honneur io? Karama zany homenany io. Tokony mba homena karama no loholona zany. Ho hitantsika eo mantsy izy eo aloha rehefa avy eo. Tokony homena karama tsara zany ny loholona, na ny pasteur, na ny evanjelista, ireo izay mitondra ny fiangonana zany. Dia teneniny tsara. Indrindra fa izay mikelena amin'ny teny sy ny fampianarana hozy izy. Dia jereo fa misy. Ohatra tany Antsirabe tany zao tamin'ny fiangonana anankiray zay moa tsy teny anaran'ny fiangonana fa lazain'ny olona sao dia manenjika fiangonana. Nisy tany Antsirabe tany loholona izy satria ilay pasteur zany mifehy toerana be dia be, mifehy paroasy be dia be zany izy. Dia ilay loholona no tena lasa miandraikitra ilay fiangonana fa tsy ilay pasteur. Satria ilay pasteur araka ilay teneniko tsika hoe titre omen'ny fiangonana moderna taty aoriana ilay titre omena ilay hoe pasteur fa raha ny baiboly tsy misy titre mihitsy hoe omena hoe pasteur. Fa ny dikany hoe pasteur dia mpiandry ny dikany hoe pasteur. Dia ilay pasteur zany mijery paroasy betsabetsaka. Dia ilay loholona no tena lasa miandraikitra ilay fiangonana. Ilay loholona io nefa nanino tsy anasa izy io. Nefa izy ny tena miandraikitra ilay fiangonana tsy mba mahazo karama akory ilay loholona. Dia nefa izy tena manino tonga ny olona manao consultation ao aminy isan'andro. Miresaka tsy fahasalamana, resaka problème amin'ny fiainana andavanandro. Dia izy nefa tsy mandray karama. Tsy jeren'ny foibe izy amin'izany vanim-potoana zany. Dia ahoana zany? Ao koa izy ny loholona izay manino
izay mitondra tsara atao tokony ahazo fanajana roa eny, tokony karamain'ny fiangonana tsara mihitsy ny olona zany ho an'izay tena hoe efa tena voatokana ao amin'izay mihitsy ny fiainany, indrindra fa izay mikely aina miteny sy ny fampianarana ozy izy. Zany hoe izay miasa ho an'Andriamanitra zany eo amin'ny fiangonana ka tena hoe manana andraikitra hoe tena hoe andraikitra fixa zany io dia tokony mena salaire fixa koa izy. Fa tsy hoe ianao tsy nahazo diplôma tato amin'ny fiangonana ianao tsy mety ianao. Amin'izao mantsy zany koa zany efa zavatra misy koa zany. Efa ampitoviana amin'izao tontolo izao ny any amin'ny resaka hoe kristianina. Ka mila hoe mila manana diplôma an'izao ianao vao azo atao pasteur na azo atao an'izao. Mampalahelo. Diplôma inona mba nananan'ny Petera? Mpanjono. Diplôma inona nanaran'i Jesosy? Mpandrafitra. Ka moa tsy zany nataon'olonan'i Jesosy. Moa ve tsy tia le zanaky Maria le mpandrafitra iny? Aizany na aizany an'izany zavatra izany. Fa amin'izao fotoana izao, mila ny diplôma amin'izao. Zarazaraina ny fanomezam-pahasoavana, ny fanahy masina manome araka izay ilaina. Fantarina hoe tia olona tia mendrika menan'izao, mendrika menan'izao. Menan'izay fanomezam-pahasoavana izay izy mitondra tsara. Tsy menao karama izy. Dia ahoana zany? Dia toizantsika le fampianarana, rehefa tsy menao karama izy dia izao no tenin'ny soratra masina, Timoty voalohany 5. Eo akaiky eo ihany tsika dia 9:20. Eo ambany zany. Dia ahoana ozy izy? Fa hoy ny soratra masina, aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary ianao, ny mpiasa miendrika azo ny karamany. Eto zany tena resaka karama mihitsy nresana amin'ilay resaka hoe double honneur na hoe anjarandroa. Karaha miteny zany izy eto dia ozy izy manao hoe ary hoy ny soratra masina, aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary ianao, ary koa ny mpiasa mendrika ahazo ny karamany ozy izy. Rehefa mampiasa omby ianao eny an-tsaha, miasa ny taninao zany, dia inona ny zavatra mitranga? Tonga ny hariva reraka le omby dia tsy menao sakafo izy. Akombonao ny vavany, muzelenao zany le omby, tsy menao sakafo. Dia ahoana ozy izy? Ary koa ny mpiasa mendrika azo ny karamany. Ny mpiasa rehetra dia mendrika azo ny karamany. Manantena azo karama. Ianao miasa io mandeha miasa isan'andro dia tsy mena karama ianao tonga ny farany volana ko mba ahoana ozy ianao? Tena tsy rariny mihitsy zany. Koa izy ianao zavy dia hiasa maina fotsiny. Fa raha amin'izao tontolo izao ary misy an'izany fanajana zany. Vao maika ve fa Andriamanitra? Hoe satria miasa amiko ianareo dia tsy meko ninninina. Dia Andriamanitra ve ampitoviana amin'izao tontolo izao hoe izao tontolo izao raha mbola miangatra, mbola mangalatra, mbola maniny dia Andriamanitra ve ho latsa-danjana zany? Andriamanitra izay mpitsara marina io ve no tenenina hoe Andriamanitra anao ny tsy rariny? Tsy hanao an'izany mihitsy Andriamanitra. Dia izao no tenenina aty amin'ny mbola tenenina atao amin'ny Tesalonianina voalohany 5:12. Alohan'ny iverenantsika amin'ny teny io dia mbola izao no tenenina. Tesalonianina voalohany 5:12. Verentsika kely. Tesalonianina voalohany 5:12 teny 12. Eo akaiky ihany zany tsika. Tesalonianina voalohany 5:12 teny 12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. 12. Ary mangataka aminareo izahay, ry rahalahy, mba hikenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo. Averiko tsara. Ary mangataka aminareo izahay, ry rahalahy, mba hikenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo. Hikenareo izy mba hikenareo izy satria mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo. Dia toy izany, ary mba ho hajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy no ny asany. Mihavana tsara. Ho hajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy no ny asany. Inona ny anajanao azy? Ino ilay teneniny tatsy ilay hoe anjarandroa. Ilay hoe ny mikarama ozy izy dia manina mba manantena azo ny karamany izy. Ny mpiasa mba manantena azo ny karamany. Dia eto araka ilay teneniny zany dia zao hoe mba ho hajaina indrindra amin'ny fitiavana izy no ny asany. Dia jerentsika amin'izay ilay izy ato amin'ny Korintianina voalohany 5:6. Vato izy dia teneniny tsara mihitsy ilay izy. Korintianina voalohany 5:6. Dia jerentsika mihitsy
dia vakitsika mihitsy ara lizy manomboka eo amin'ny andininy fahaefatra tsy maninona andininy fahaefatra ka hatramin'ny faharoambin'ny folo zany andininy fahaefatra ka hatramin'ny faharoambin'ny folo dia zao no teneniny ato satria ireo izay mpiasa an'Andriamanitra ireo zany misy fotoana izy rehefa mandeha dia na izy mitondra nabavy miaraka aminy na mitondra ny vadiny koa izy miaraka aminy rehefa manao ny asa zany fa tsy hoe rehefa mandeha zany dia satria ianao ihany dia ianao ihany koa nomena zany fa ny vadinao tsisy ananovana an'iny fa na ny vadinao koa ara zany dia mahazo anjara koa izy amin'iny satria izy manohana ny vadiny koa manao le asa zany jereo fa zay nge teneniny atao amin'le andininy fahaefatra izy miteny an'izay Korintiana voalohany toko fahasivy teny andininy fahaefatra vakitsika eo dia ozy izy moa tsy mahazo mihinana sy misotro va izay moa tsy mahazo mitondra vady izay isan'ny mino va izay tahaka ny apôstôly sasany koa sy ny rahalahin'ny tompo ary kefasy sa izao ihany sy Barnabasy no tsy mahazo mitsahatra tsy miasa iza no mandeha manafika ka mivelona amin'ny hareniny tenany ohatrany hoe ny mpiady zany ny miaramila zany hoe andeha hiady ianao dia amin'ny alalan'ny eo ampelantanako ny aty aposiko no ampiasaiko rehefa andeha hiady fa rehefa mandeha ny mpiafitafika dia mahazo karama izy ohatra zao ny aty andafy rehefa mitafika reny zany dia zao any amin'ny kazerina any izy dia mipetraka any amin'ny kazerina izy sady nourri loger izy zany hoe mena sakafo izy mena trano atoriana izy ny karama mipetraka any amin'ny banky ampiasain'ny vady aman-janany zany izy nefa tsy mandony ninona zany dia toizana ihany le vaky teny moa tsy mahazo mihinana sy misotro va izay moa tsy mahazo mitondra vady izay isan'ny mino va izay tahaka ny apôstôly sasany koa sy ny rahalahin'ny tompo ary kefasy sa izao sy Barnabasy no tsy mahazo mitsahatra tsy miasa iza no mandeha manafika ka mivelona amin'ny hareniny tenany iza no manao tany mboaloboka ka tsy mihinana ny vokatra ary iza no miandro indriamanoso ka tsy mihinana ny rononony moa araka ny fihevitry ny olona va no itenenako izany sa ny lalàna mba milaza izany koa io la teneniko teo raha hoe movy ara-tany any zany zavatra zany sa Andriamanitra koa mametraka n'izany lalàna izany hoe araka ny rarina raha zao tontolo zao raha mametraka n'izany dia ozy Andriamanitra nareo miasa gratuitement aminah nareo maimai-poana ny asanareo amiko fa ataovy zay tediavinareo volany velany dia amin'ny alalan'ny tediavinareo vola iny ny anaovanareo ny asan'ny tompo fa movy hoe eo amin'izao tontolo zao ihany no ahitana an'izany ozy izy averiko tsara le izy teo andininy fahavalo moa araka ny fihevitry ny olona va no itenenako izany sa ny lalàna mba milaza izany koa dia ahoana ary ny tenen'ny lalàna dia toreniny fa voasoratra eo amin'ny lalàna Mosesy hoe aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary dia inona ny tiany tenena amin'izay ny omby va no ahian'Andriamanitra zay ve ny tian'Andriamanitra tenenina amin'izay hoe aza manakombona ny vavan'ny omby mively vary dia hoe ny omby va no ahian'Andriamanitra amin'izay hoe ny omby ny tokony homena sakafo sa isika ny tian'Andriamanitra tenenina amin'izay ozy izy sa noho izahay mihitsy no nanaovana izany teny izany eny fa noho izahay indrindra no nanoratana izany satria izay miasa tany dia tokony hiasa amin'ny fanantenana ary izay mively vary dia tokony hively amin'ny fanantenana azo raha izahay mamafy izay zava-panahy ho anareo dia zavatra lehibe va raha mba mijinja izay anananareo araka ny nofo kosa izahay mazava angizany teny izany raha izay mamafy izay zava-panahy ho anareo dia zavatra lehibe va raha mba mijinja izay anananareo araka ny nofo koa izahay mijinja ny ara-panahy izy mamafy ny ara-panahy izy dia mijinja izay ara-nofo avy aminareo koa izy deo le hoe ampafolo ny fanapitra ka ho an'ireo zany zy be dia be ny olona miteny hoe ampafolo ny mpangorokareny zao eo ka misy tokoa nge zany ange tena misy ny deriva zany tsy maintsy misy foana misy foana ny deriva hoe mivoana zany tsy maintsy misy foana fa zay no mahatonga l'izy resana mangarahara ohatr'izao mba tsy isiny zay zavatra zay zany fa araka le tenenina teo raha izay mamafy izay zava-panahy anareo dia zavatra lehibe raha mba mijinja izay anananareo araka ny nofo izahay raha ny hafa aza manana izany fahefana izany aminareo raha ny hafa raha manana izany fahefana izany aminareo io nge le ndresantsika teo hoe mandoha im-po ianao mandoha amin'ny ta ianao dia amin'Andriamanitra ahoana kosa ny tsy andoavantsika amin'Andriamanitra raha ohatra koa tsika mampiasa olona ho tranontsika mentsika karana izy
dia raha tsika hoe miasa an'Andriamanitra dia hoe gratuit zany le izy. Tsy sanatria no izay karama zay no antaontsika amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mihitsy no tonga dia manolo tena tia ny anjaranareo. Araka ny lalàna ozy izy. Izao no voasoratra. Raha ny hafa aza no manana izany fahefana izany aminareo tsy mainka vafa izahay, kanefa tsy manampatra izany fahefana izany izahay, na dia manana an'izay droit zay ara zany izy. Dia izy tsy manampatra an'izay, izay tsy maintsy menareo satria misy manao zany. Tao amin'ny soratra masina dia nisy zany. Tamin'ny andron'ny Samoela, mpaminany Samoela, tamin'izany fotoana izany nisy an'ilay mpisorona be antsoina hoe Eli. Dia ny zanany niara-niasa taminy tao amin'ny tempolo mpisorona ireo. Dia ireo no mandray n'inona? Mandray ny fanatitra izay aterin'ny vahoaka. Dia fa ilay fanatitra eo amin'ny hôtely zany izy io, ilay fanatitra ho vonoina iny, fanatitra ho dorana. Ilay fanatitra mbola tsy vita akory ny misy fombafomba fanaovana ilay fanatitra io, efa alainy zareo akeriny sary, tiany anjarako, edivany zany ilay fanatitra. Zany zany ilay fanaovana akeriny zany. Ohatran'ilay amin'ny fiangonana teny io, misy fiangonana manao zay, aiza ny anjaran'ny paster? Le piny veo ataonao an'izany, tsy kiva izy ny farany za izy ka mandeha ohatra ny angatahany pasteriny foana, ohatra ny anaovanina an'izao foana. Za efa ty an-trano aty mbola miantso amin'ny telefona izy, mba meo an'izao fa mila an'izao ndraiky, ianao fa mandoa fanatitra fahafolon-karena mbola antsony ianao any an-trano, mila an'izao. Dia teneniko anareo fa nisy tantara tahaka an'izao mihitsy. Rehefa manao mi-assiste be ohatr'izay le pasteur, dia inona ny tao an-tsain'ilay mpino ny farany? Nanana ny moto ny rahalahin'ny vadiny. Dia nitediavinao amidy mihitsy ny rahalahin'ny vadiny mba hanomezana an'ilay pasteur mangataka. Satria efa lasa na le olona zany efa lasa jamba tsy fatany izay ataony, fa zany nge zavatra efa tena lozangy zany. Ampahantra ny hafa ve no hanomezanao ny hafa? Ny tenin'Andriamanitra hoe ka mba hisy règle d'égalité hozy izy, hisy fitoviana. Zavatra tsy mety zany. Efa mandony anjarany izy, fahafolon-karena sy fananitra. Zay no takin'Andriamanitra. Ka ahoana no mbola angatahana ho zavatra hafa indray izy? Dia inona koa mahatonga ilay pasteur mangataka? Satria ilay fohy be maninona? Tazomino azy, apetrany fotsiny any amin'ny banky ilay vola. Na amin'ny toerana izay any koa vola be mihitsy ny atokana io, dia jerena fotsiny atao inao. Nefa ireny anohanana ny asan'Andriamanitra, anohanana ireo pasteur. Dia manana amina miliara, manana zao, raha olona. Misy nge tena miliardera mihitsy. Any États-Unis any, millionnaire. Trano tsy trano, tomobile tsy tomobile, tsy tenenina intsony. Dia any Afrika dia inaran'ny pasteur any Afrika rehetra io zavatra io. Tonga any koa io. Dia lasa manompo pasteur. Dia mampalahelo nge zany. Ahoana? Zay no tenen'ny apôstôly Paoly eto, ahoana izy? Andininy 12, andininy 12. Raha ny hafa aza manana izany fahefana izany aminareo tsy mainka va fa izay, kanefa tsy manampatra izany fahefana izany izay, zany hoe na dia manana ny droit io ary izany dia tsy manampatra n'izany fahefana izany, fa miafy amin'ny zavatra rehetra fandrao hisakana ny filazantsara ny Kristy. Tsy nataon'ny apôstôly ho lahara-pahamehana ny fahazonan'izay droit zay na zay fahefana izay. Tsy manapatra an'izay izy. Anjarany fotsiny zany no milaza amin'ny fiangonana ohatran'izao teneniko izao. Dia anjaran'ny vahoaka no maninona? No manome tsy manome. Fa zao, rehefa tsy manome fotsiny io dia tady dio. Fa an'izy io vola tazominao io. Tsy anao io, fa an' Jehova io. Ary efa natokan'i Jehova io hanohanana ny asany. Hanohanana ny mpitory, hanohanana ny levita, hanohanana ny paster. Hanohanana ireo izay miasa ao an'Andriamanitra amin'ny fampianarana sy ny toriteny, ny fitonanany fiangonana. Fampahirezana sy ny zavatra maro samihafa io zany. Zay nanaovana an'io zany. Ka io dia zay mikasika an'io zavatra io zany. Fa somary delika zany izy io. Fa zay foana le izy. Ny fanompona an'Andriamanitra, ireo izay manompo an'Andriamanitra dia zao. Tsy voalohany aloha tsy noho ny karama no hanompoana an'Andriamanitra. Andriamanitra no manome ny karama anao. Zay nge mahatonga an'i Jesosy tadidio tsara fa rehefa naniraka ny mpianatra izy. Tany ozy izy nareo mandeha makany amin'ny tanàna ozy izy. Dia mandeha roroa isaky ny tanàna ianareo. Dia rehefa tonga amin'ny tanàna anankiray nareo dia maninona? Dia tonony amin'ny tokantrano izay mandray anareo izy izy ny fiadanako. Ao amin'izany tokantrano izany ny fiadanako. Ary rehefa mandeha nareo dia aza mitondra borsa ozy izy.
inona moa le bourse aza mitondra vola na karama zany hoe vola hoentina hoe itony inona ny hoaniko sakafontsika aza manazy hoaninareo amin'izany fa rehefa tonga anareo dia omenanareo zay anjaranareo satria nao mitondra ny filazantsara izy dia mamafy le filazantsara izy dia mihinana ny vokatra n'le filazantsara izy aranofa zay ngele izy zay ny tenen'i Jesosy no mitenen'izany zavatra izany dia ahoana ary fa ny antsika zany rehefa ohatra misy ny fiangonana amintsika zany dia andana mitory dia mandeha maina fotsiny dia miverina maina dia mangataka amin'Andriamanitra ahoana rety dia ny sasany dia ampijaliana mihitsy ny pastera alao aloha mba ampianarina mafy no dia hita hoe tao ahoana ny ianao tsy mena sakafo ora olona fa manao ny asan'Andriamanitra zany ianao tsy tokony eritreritra sakafo fa tokony hifantoka amin'ny asan'Andriamanitra fangaro mpiasa tao amin'ny tempolo ireo niahiahy hoe ahoana ny sakafo hoaniko androany fa nao ny adidiny tao amin'ny tempolo izy nahazo ny anjara karamana izy manao ny adidiny amin'ny mampampianatra azy izy ny lalàna sy ny teny vavolombelona teo mivoaka an'Andriamanitra zay ny nifantohany sy nifantenany ka zay zany le fahafolon-karena zany dia tokony ampiasaina amin'ny zavatra manokana zany zay voatokana ampiasaina an'izay fa tsy hoe ampiasaina amin'ny zavatra hafa koa io hoe anaovana ferana tany ohatra ny hoe ny fiangonana dia manambola ny fiangonana tsy haiko amina miliaro na amina million dia andao tsika mba hanao ferana tany dia mividy tany mba varotana rehefa anirina na manao resaka immobilier zany na hoe mampanofa trano sy ny karazany nga zany ny anaovana ny fahafolon-karena sy ny fanatitra anaovana ofera na anaovana ferana eny banky ka aoka ny fahafolon-karena dia ampiasaina amin'izay zavatra natokana ho ampiasaina amin'izay zavatra zay zavatra masina io natokana ho amin'ny zavatra masina natokana amin'izay voatenin'Andriamanitra ho amin'izay zavatra zay ka eo mantsy le izy araka le voalaza teo zany ny sasany koa manao hoe fahafolon-karena dia hoe ampiasaina anaovana iny ohatra hoe anaovana asa soa ohatrany anaovana acte de bienfaisance ohatrany na hoe resaka hoe fond d'entraide fangazy zany nametran'Andriamanitra hoe anokanana ny fahafolon-karena anaovana fond d'entraide tiako hoe ty anaovana an'izao misy voapetraka iny anaovana an'izay zavatra zay misy ny resaka hoe fond d'entraide misy ny resaka mikasika an'izay zavatra zay fa ny ampafolo ny voatokana ho amin'le asan'Andriamanitra zany eo amin'le mpitondra ny fiangonana eo amin'le inona ny anaran'ity eo amin'le tranon'Andriamanitra fampandrosoana ny asan'Andriamanitra eo amin'ny toerana izay ivavahan'ny fiangonana fa misy kosa nefany eo lafiny anankiray misy kosa nefany eo amin'ny testamenta taloha milaza an'izay ihany koa hoe misy fotoana zany io ampafolony io ihany koa dia natokana anampiana ho an'ireo misy fotoana hoe miara ho an'ny loholona ozy izy sy ireo zay indigent ireo zany le ohatrany hoe olona mahantra kambody misy fotoana zany zay tsy hoe zay foana fa misy périodeny zany izy anaovana kely misy fotoana anaovana an'izay zavatra zay ihany koa fa le hoe atokana hoe ty tonga dia anaovana n'ity asa ty zany tsy mety zay zavatra zay ka io zany ao anatin'ny soratra masina mamen'izay rehetra zay aoka tsy soadino zany zay satria tsy atsika zany io fa an'Andriamanitra zany izy io zany dia izay zany izy io tsy tokony ahodina amin'ny zavatra hafa mihitsy zany izy io fa atokana amin'ireo zay maninona manokana ny asa famparatana filazantsara atokana eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary fantatsika fa iza moa ny fiangonan'Andriamanitra fiangonan'Andriamanitra nge tsy tranontsondro zao tahaka ny hoe tempolo na tabernakely tany aloha fa ny tempolon'Andriamanitra dia iza ny tempolon'Andriamanitra isika ny tempolon'Andriamanitra ozy ny soratra masina vakitsika kely ange eo amin'ny Korintianina voalohany toko 7 eo kaiky eo ihany tsika fa tsy lavitra dia ny andininy fahaenina ambin'ny folo dia ahoana ozy izy amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo tsy fantatrareo va fa tempolon'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo ahoana izy tsy fantatrareo va fa tempolon'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo ny zavatra misy zany dia zao hoe hiasana ho an'ny fiangonana zany satria iza moa io fiangonan'Andriamanitra io izy io tempolon'Andriamanitra io fa isika vahoaka zany dia hoentina ampiasaina ho an'ny fiangonana zany
fahafolon-karena ihany koa zany. Indrindraindrindra eo amin'ny asa fitoriana be deaibe ny fanahy mbola very any ivelany any ivelan'ny valany zay tempolon'Andriamanitra ihany koa nefa reny hiasana ho an'ireny olona reny ihany koa. Hiasana ho an'izay olona ny ivelany zay mbola ampidirina ao anatiny, hiasana ho an'izay olona ao anatiny ihany koa zay tempolon'Andriamanitra. Ampiasaina an'izay zany. Fa tsy ho avy ianao arak'ilay teneniko teo anaovana fond d'entraide izy any ivelany any amin'ny étranger no anaovanao an'izay. Tsy natao an'izay io. Na hoe andao tsika andeha anao tsy izay ny asan'ny fahafolon-karena fa ny asan'ny fahafolon-karena zany dia zay ho an'ireo izay mitandrina ny fiangonana, ho an'ireo izay manompy eo amin'ny fiangonana, natokana ihany koa ho an'ny anohanana zany eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra ihany koa zany. Ary ihany koa mbola hitarihana ihany koa rehefa an'Andriamanitra zay mbola nivelan'ny vala zany, anaovana le asa fitoriana zany. Izany zany ny asan'ny fahafolon-karena sy ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Kaoka zany tsy tokony ho voahodina amin'ny zavatra hafa zany mikasika anazy io izany. Fa ny zavatra tiana fotsiny ngamba marina rehefa miresaka tsika amin'ny farany. Satria iny zany le mampametra fanontanianan'le olona zany rehefa ndresantsika kely tetany izy hoe alain'ny pastera le izy dia ahoana? Izy ny manan-karena, izy ny zao, izy ny zao, izy ny zao. Aoka tsika tsy jery an'izay zavatra zay. Satria nahoana? Anazy sy Andriamanitra izay raha manao an'izay izy. Anazy sy Andriamanitra izay ary voaozina izy raha manao an'izay satria mitondra ozina io zavatra io. Tsy hitondra azy any an-danitra mihitsy fa ny fandoavanao an'iny kosa dia mitondra fitahiana ho anao iny satria tamin'Andriamanitra nanaovanao an'iny fa tsy tamin'ny pastera nanaovanao an'iny. Ary izay ny tenin'ny Soratra Masina, aoka tsy ho adinao tsika ny tranon'Andriamanitra. Tahaka ny efa nataon'ny sasany tany aloha satria vokatry ny nataon'ny pastera sy ireo mpiandry ratsy teo amin'ny tranon'Andriamanitra dia lasa nandaon'ny tranon'Andriamanitra mihitsy ny vahoaka hoe izay tsy andeha antsony fa manao akeriny ireo, izay tsy hiditra antsony. Kaoka zany tsika tsy ho sakanao atsika izay zavatra zay. Fa ny fanaovantsika an'io dia ho an'Andriamanitra no anaovantsika anazy. Izay ny lesitsika tamin'ity an'ity. Tohizantsika manaraka mikasika an'izay, faranantsika amin'ny lesona manaraka zany mikasika an'ilay resaka hoe ampafolon'izay ary ny zavatra iresantsika manaraka izay ihany koa dia zao hoe tena ho resantsika koa mibahana manaraka dia hoe betsaka no milaza manao hoe io ampafolon-karena iny la ny ampafolony dia zao hoe lalàna teo amin'ny testamenta taloha ka tsy tokony hanao izany intsony tsika amin'izao testamenta vaovao zany. Hitantsika teo fa Jesosy tena inona tsy nanafonana zany ampafolony zany. Hitantsika teo fa mbola niasa teo amin'ny apôstôly zany fanohanana ny asa. Ary tsy vitan'izany ihany koa fa ny ampafolony dia tsy vao tamin'ny andron'ny lalàn'i Mosesy vao nisy ny ampafolony zany. Fa talohan'ny lalàn'i Mosesy dia efa nisy izany. Dia io ny resantsika farany io amaranantsika ny famantarana mikasika ny fahafolon-karena amin'ny manaraka izany. Soratsika ny tompo lehibe izay vitantsika tamin'ity an'ity. Ivavaka isika. Tompo Ray Masina sy tsara indrindra, mankalaza anao zay, midery anao zay ary manome voninahitra anao. Misaotra fa noho ny fahasoavanao, noho ny ahafahanay miara-nianatra amin'ny teninao sy nandinika izany tamin'ity an'ity. Mana-masinana iray amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Aleoka ny teninao Tompo hitondra fanavaozana ho anay tsiraray avy. Dia raina mandrak'izay ny anaranao ray. Tsy amin'ny herina ny tanjaka tamin'ny fanahinao rery ihany. Isaorana ianao izay vita Tompo ary isaorana ianao ny amin'izay mbola ho ataonao ny amin'ny ho avy. Dia taio izay ho tokantrano amin'izay rehetra ataony indray amin'ity an'ity. Voninahitra ho anao Andriamanitra ray, amin'ny anaran'i Kristy nandratana izany vavaka izany eto anatrehanao. Amen. Maro izay voalazantsika teo izay ianao. Izay indray ny amin'ity an'ity fa dia mandra-piona indray tain'Andriamanitra daholo. Veloma daholo. Bye bye. Pour
Siena